Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra bako fa Ilay Mamonjy. Ilay Andriamanitra. Manahoana daholo indray ny ankizy rehetra any amin'ny tokantrano tsirairay avy any io. Salama tsara ve nareo? Inoako sy antenaiko fa salama tsara daholo ny ankizy. Tonga eo amin'ny fampianarana toko faha-efatra indray tsika androany mitondra ny lohateny hoe Ilay Mamonjy. Ilay Mamonjy. Inona indray ny ambaran'ny Baiboly manoloana an'izany? Ovakentsika ny Matthieu toko voalohany 1:20. Matthieu toko voalohany 1:20. Mino fa misy ankizy mahay tsenjery izany toko sy andininy izany. Vakentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Efa nisy ankizy ve niresaka tamin'ireny mpamonjy vona reny? Rehefa misy afo dia misy mpamonjy vona. Efa nisy ankizy ve niditra tao anatin'ireny fiaran'ny mpamonjy vona reny? Ny zanako roa lahy dia efa nanana efa nisy fotoana niakatra tao anatin'ireny ary niresaka tamin'ireny mpamonjy vona reny taty amin'ny toerana misy anay. Andeha isika hiain-tantara kely anankiray indray toy ny mahazatra mba hitondra antsika amin'ny lesona. Indray andro dia nisy ankizy vavikely izay natoritory teo ambony fandriana nakaina izy tamin'ny atoandro. Dia dada sy neny koa any amin'ny trano misy azy matoritory any anefitra ihany koa. Tampoka teo anefa dia naheno feo ry zareo. Pom-pam, 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 pom-pam. Inona izany ray nareo? Izay indrindra. Anjombon'ny fiara mpamono afo. Niazakazaka nivoaka avy hatrany teo tokotany ity tovovavy ity sy ny ray aman-dreniny. Talanjona, gaga, varahontsana tsy nahetsika. Inona ity? Lelafo miredareda be eto tokotany, misy setroka mainty matevina be mivoaka amin'ny varavarana, eo amin'ny varavaram-pitaratra sy ny varavaram-be. Any
Elizabeth sy ny ray aman-dreniny. Iza moa Elizabeth? Namako anie Elizabeth ary io trano misy lehilahy mivoaka io pakao amin'io trano io ty tovovavy ty. Ary Elizabeth koa dia piditra ato aminay namako Elizabeth. Avy hatrany dia niantsoantso ilay ankizivavy kely. Mivoa tao Elizabeth, mivoa Elizabeth zao dia zao. Tampoka teo dia nisokatra ny danadana be ny varavarana. Inona ho nareo? Nisy mpamono hafa anankiray niazakazaka nitondra zavatra. I dada sy mamany Elizabeth efa nijoro teo an-tokotany niaraka tamin'ny olon-drehetra. Ny mamany efa feno ranomaso. I dada efa tsy maty intsony, efa ankona ihany koa satria Elizabeth mbola tao anatin'ny trano. Fa rehefa nahita an'ity olona nitondra zavatra ity niazakazaka nitangorona. Fangaro daholo ny sento, ny tomany, ny hafaliana ihany koa satria io Elizabeth nisokafana. Sokafana tao satria ny finosiny ity mpamonjy vona ity izy dia velona somatsara, tsy naninona. Misaotra Jesosy, tsisy afa-tsy ny zavatra eno no tenenin'ny mamany sady nitomany za ihany koa toa teny sakambina ny namako ty Elizabeth. Misaotra Jesosy fa voavonjy ianao, misaotra tompoko ary misaotra n'ity mpamonjy vona ty izay rehetrarehetra hoe misaotra no fasahinao. Eny fa asan'le izy saingy na ampetsipolona hita mivatana hoe iny izy nivoaka fa ao anatin'le lafo. Raha mbola henotsika ihany ny fitantaran'ity tovovavy ity dia hoy izy hoe tena tsaroako tanteraka ny tantaran'i Jesosy izay enonay tany am-piangonana. Tena mitovy amin'ny nataon'io mpamonjy vona io mihitsy. Jesosy dia any an-danitra ny tranony. Manana fiadanana po, manana filaminana. Azo antoka fa niadana izy tany an-danitra tany. Dia nefa nateraky ny vehivavy nantsoina hoe Maria. Fa naninona ary mba hamonjy asianao, mba hamonjy atsika tsara ohatran'le mpamonjy vona namonjy any Elizabeth namako ity tovovavy kely ity. Dia tonga dia tia tany koa Jesosy mba hamonjy asianao ato anatin'ny afim-pahotana. Dia niloza ny lanitra dia lasa izy tonga zazakely dia tonga olombelona ihany koa. Niasa teto tany izy nandritra ny 3 taona. Nanasitrana ny marary, ny fangaro taman'olona, nanao asa soa, nitoro momba an'Andriamanitra ray. Kanefa dia inona natao anazy? Mifinoana teo amin'ny hazo fijaliana izy. Fa iza tokoa moa Jesosy? Jesosy dia Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Araka ny Matthieu 1:7-20 ny dikany hoe Immanuela dia hoe amintsika Andriamanitra. Tonga nofo izy kanonina teo amintsika. Hoy ny Jaona 1:7-20. Tena olombelona ihany koa i Jesosy, zaza dia nitombo. Luka 2:2-5 sy 2:15. Ary ny zaza dia nitombo ka nahita hery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Tsy misy zavatra mandingana mihitsy izany teo amin'ny fiainan'i Jesosy fa dia olombelona tanteraka izy. Ny olombelona dia mahatsiaro mangetaheta. Jerentsika ny Jaona 5:7-20 hoe mivaky toy izao. Ary rehefa afaka izany dia afantatra Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay. Mba ahatanteraka ny soratra masina dia hoy izy mangetaheta aho. Mangetaheta koa izany Jesosy. Ary mba noana koa ve izy?
Nona ihany koa Jesosy. Jerentsika neny Matthieu 4:22 ohatra marobe ny milaza ao amin'ny Baiboly momba izany fa ty anankiray ty no vakintsika. Ary ny fahadianina 40 andro sy 40 alina izy ary no ny afaka izany dia nona ihany koa Jesosy. Ary na tsy arovy taintainana ihany koa Jesosy raha ohatra ka jerentsika ny Jaona 4:4 ary teo ilay fatsakan'i Jakoba ary satria sasatra Jesosy tamin'alehany dia nipetraka teo am-patsakana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora 4. Na tsy ary sasatra, na tsy ary nona, na tsy ary nangetaeta ity Jesosy tonga olombelona ty. Teo amin'ny asa fanompoana nataony dia naneho fangorahana izy fihetseham-po mitovy amiko sy mitovy aminao Jesosy. Nisy fihetseham-po izy mangoraka, misy fieritreretana ny hafa izy ary nitotezitra ihany koa sy malahelo. Andenga jerentsika ny Matthieu 5:9-13 ary noho ny nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijeriny ireo satria trotraka izy ireo fa nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Nangoraka an'ireto olona maro be, reto vahoaka maro be reto ny fon'ny Jesosy. Jerentsika ihany koa ny Marka 7:1-5. Ary noho ny jerijery azy tamin'ny fahadezerana izy sady nalahelo noho ny hamafy ny fony dia hoy izy tamin-dralehilahy, ahinjiro ny tananao, dia nahenjiny ka sitrana ny tanany. Tezitra Jesosy tamin'ity fotoan'ity satria ny andro kendry-toana azy reto fariseo hoe andro sabata. Io misy olona malemy tanana hanasitra ny Jesosy satsia na dia tsy nisokatra ary ny vavan'ireto fariseo reto dia novakiany Jesosy ny zavatra tao an-tsainy ka dia tezitra tamin'ny ara-tsy-tsain'ireto fariseo reto izy. Jesosy ihany koa dia nalaim-panahy. Gamba ny tsy izohina amintsika ankizy rehetra ny tantaran'i Jesosy nalaim-panahy tany an'efitra. Fa inona ny fomba fiadan'i Jesosy nanoloana ny fankam-panahy? Azontsika ankizy atao ve ny miady toa ny fomba fiadan'i Jesosy? Andaontsika hivavaka fa vitantsika izany. Jesosy malalo misaotra betsaka, misaotra nanaiky ho tonga zazakely, misaotra nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ho anay ankizy kely. Faly izay andro any fa ahenao koa dia manana fihetseham-po mitovy aminay ankizy. Ahenao koa kay mahafantatra ny hoanohanana sy etaeta misy eo aminay io. Rehefa reraka izay dia efa fantatrao daholo reny rehetra reny. Hainao daholo ny fiainanay sy ny zavatra lalovanay ka dia misaotra indrindra nanaiky nandao ny lanitra ka hiainana izany fiainanay amin'ny olombelona izany. Mbola mila anao nefa izay rehefa izay alaim-panahy nota kely iny, andaingalainga kely iny, angalangalatra kely iny, anafinafina amin'ny dada sy neny, enao efa naharesy an'izany. Enao efa nalaim-panahy mafy indrindra ka efa nandresy ampio izahay mba handresy ny fahotana. Te hanao zavatra tsara izahay, te hanao ny ohatra tsara izay navelanao anay ka ampio izahay Jesosy. Amen. Na hainao teo Fadarana ho an'ny ankizy. Ty ay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izay tsapako fa Ilay Mamonjy. Ty Andriamanitra. Ty Andriamanitra. Ty Andriamanitra. Ty Andriamanitra. Ty Andriamanitra. Ty Andriamanitra.